Manana tranomboky tsara tare azo avy tamin'ny tetikasa produire ny commune Andranona Hoatra Itaosy fa saingy kosa tsy ampy ny boky misy ao nefa tsapa fa betsaka ny ankizy mpianatra mitsidika sy tonga mianatra sy mamaky boky ao amin'ny io toerana io. Ka izany indrindra no nahatonga ny ekipan'ny ben'ny tanàna nangataka tamin'ny ity ramatoa hitantsika amin'ny sary ity mba ho vatsiana boky fianarana ho an'ny ankizy. Izay zavatra izay moa dia mifanojo amin'ny tadidokangany satria anisan'ny tena tia mamaky boky moa ity ramatoa ity raha araka izay matimatesany ao anatin'ny tambanjota antserasera ary ivoiziny isanandro raha teo moa izany fitiavana mamaky boky izany. Ankasitrana bevata moa izy amin'izay zavatra izay satria anisan'ny fahendrena faran'izay kely indrindra dia ny mankasitraka amin'izay ataon'olona tompoko vavy sy tompoko lahy. Mialohany idirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonnez ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonnez vetivety ary ny chaîne antsika. Ny horesantsika voalohany indray ato anatin'ity video ity dia resaka mikasika ilay mpanao basketball Mathanina Fahiny lasa religieuse i Oriana Milazo. I Oriana Milazo moa dia mpanao basketball Mathanina Fahiny. Nisafidy hanao religieuse moa ny ambatany tiraka tamin'ny 1.700 tao Sicile izy ary efa voahantso handrafitra ny ekipa pirenena tao Italia ihany koa. Tany ambolohany dia nanam-panirina ny hanao dokotera izy ary efa nanomboka nianatra izany mihitsy izy saingy natsapa fa toa tsy nety taminy izay lalana izay. Nandritry ny ZMZ tany Madrid tamin'ny taona 2012 no nanapahany hevitra hisafidy ny lalam-pianana religieuse. Niditra tao amin'ny fikambanana Clarisse tao Alcamo izy ary ny 7 Jona 2012 izy no nanao voady mandrakizay. Ity hitantsika amin'ny sary ity moa ilay sary ny mpanao basketball Mathanina Fahiny tsy iza moa izany fa Oriana Milazo. Raha vantany vao nahita ity sarany paritaka ity moa ny olona mpaneho hevitra tao anatin'ny tambanjota antserasera dia maro ny nilaza hoe to lasa antitra be ilay zazakely tsara tarehy Fahiny hoy ireo olona izay maneho ny hevitra sa lasa mahantitra rehefa manakaiky an'izany Jesosy zany hoy ireo sasany izay manany ihany any ity mpilalao basketball malaza Fahiny ity. Resaka fiofanana fahaiza-mitarika sy fandrarahana ary fampandrosoana no horesantsika manaraka indray. Tanora maherin'ny 700 avy amin'ireo faritra mandrafitra ny faritany Toliara teo aloha no mifamtona mandritra ny 3 andro izay hisitraka fiofanana fahaiza-mitarika sy fandrarahana ary fampandrosoana. Tonga nanokatra izany moa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Moustapha Marsan sy ny solon-tena maromaro izay tsara ho voatanisa eto avokoa. Ny tetikasa fiharina izay eo ambany fiahiny fiadidian'ny Repoblika no miantoka ny fanofanana ireto tanora ireto. Tompona andraikitra amin'ny ho fampandrosoana any Madagasikara ireo tanora ary miantoka ny ho avy tsirairay. Nandritra ity zavatra mahafaly sy zavatra maharavoravo ity moa dia nanotrona ny lanonana ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana Toliara ambony vohitry ny Toliara tsy iza moa izany fa Zaky Eli Lamary sy ny solombavam-bahoaka ny ampany andrefana tsy iza moa fa Andriamatoa Tsaradia Marco. Ity manaraka izay horesantsika ity ihany koa moa dia resaka anterimeran'do olona lalantsaina fiarahamientana ho an'ny soa iombonana sy ny fanehoana firaisankina fanatsarana sy fikajiana ny fananana iombonana ary ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitezana ho olom-pirenena vanina sy tompona andraikitra. Raha araka ny nambarany lalateny sa ny tao anatin'ny rindriny moa dia niova endrika nafinaritra tao anatin'ny fotoana fo ny lapan'ny anterimeran'do olona rehefa nanome tanana marobe hanatsarana azy ny mpiara-miasa rehetra. Raha araka ny tatitra izay nambarany
lalateny satao anatin'ny rindriny modia nidiovina ny toerana naloto sy ny tahiry fofona maimbo no hajarina nambolena voninkazo sy zava-maitso ary noravahana na ny anatin'ny izany na ny ivelany nolokona ny rindriny tamboho sy ny tavim-boninkazo no fafana ny manodidina mba homendrika ny mahalapam-panjakana azy nanome fisaorana ny filohany anterimerando olona moa ity ramatoa lalateny saity izay nilazany hoe marina fa tombo-kevitra ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko fa isaorako kosa ny filohany anterimerando olona andramatoa jeneraly Risara Ravalomanana izay nanome alalana ny fanatanterahana azy ary nanome toromarika mihitsy fa tohizana hisambolana ny tagnamaro ho an'ny anterimerando olona eo anatrehana zany ihany koa hoe ity ramatoa ity dia isaorako ny vadiny tsy iza moa izany fa ramatoa Sahondra Ravalomanana izay nisolitena azy niara nisalahy taminay sy ireo olona namana ary ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny Sena. Ny teny farany izay nambarany ity ramatoa ity modia ny hoe faly sy afaka mirehareha foana rehefa mahatafita ity lalantsara ity ny firaisankina no hery ary rehefa mitambatra dia mavita zavatra tsara ho an'ny tanindrazana hoe hafatra izay nambarany lalatensa tao anatin'ny rindriny tao anatin'ny tambanjota anjerasera. Izay moa ny hafatra mandeha amin'ny vadiny jeneraly Risara Ravalomanana na hoe filohany anterimerando olona izay hafatra feno fisaorana sy fankasitrahana avy amin'ny lalatina Rakotondrazafy. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ny zavatra horesantsika manaraka dia ity zavatra anankiray ity. Ity zavatra izay horesantsika sy zarentsika ity moa dia somary zavatra efa nivoaka andro vitsivitsy lasa Imamtina Rolando Randriamanarivo ilay enjeniera malagasy no nivoaka mpandresy tamin'ny Challenge Up Afrika 2024 izay andiany fahasivy mo Imamtina Rolando Randriamanarivo tamin'ny alalan'ny tetikasa Inomawa. Application izay hampifandray irem-ponina ao anatin'ny commune sy amin'ireo mpiasa mahaleo tena amin'ny alalan'ny site web sy ny SMS hanamavanana ny tsy fampiandrano miantraika amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ihany koa izy io ary miteraka fidiram-bola azo antoka sy maharitra ho an'ny mpiasa sokajina ho sahirana. Ny France 24 sy ny RFI mo no nikarakara io fifaninanana io tany Casablanca Maroc ary miisa 700 ny isan'ny mpifaninana tamin'izany saingy ny tetikasany ity enjeniera malagasy ity no nasarika an'ireo mpitsara tamin'ireo mpifaninana izay miisa 700 avy amin'ny firenena afrikanina 20. Nahazo famatsiam-bola 15,000 euro araka izany moa ity Mamtina Rolando Randriamanarivo ity mba hanohanana ny tetikasany moa no antony izany famatsiam-bola izany. Betsaka ny zavatra izay efa voalaza koa dia tsy valamparana intsony faranantsika eo koa moa ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy anky hiato zay fa tsy halavainay resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby oye tsao tsao amin'ny manaraka indray io.